fiaildaday fotoana iray ny dinanay fotony ny hijerenareo tahalaka nisy ireo vala fanaovana andrana sy valim-pikaroana nataon'ireo mpikaroka teo anivon'ny Afrika Resy izay nanasana ireo tantsaha sy mpikaroka eo ny vaovao FIFA SOC ary ny MINAE. Satria ny Afrika Resy dia fiarahamonina aminay efa hatramin'ny ela be amam-polo taonany amin'ny asa fikaroana amin'ny fampiofanana ny mpikaroka ary koa amin'ny tantsofoka tsindraindray dia efa maromaro ny andrana nataondry zareo ato amin'ny station fo FIFA eto Mahitsy izay nanomezana andry zareo ampahatany mirefy 2 hektara io anaovan'ny andrana mikasika ny karazam-bary vaovao tokony amalina ny olana aty Madagasikara sy mijery lavidavitra kokoa sala hoe anamaivanana ny asa ny main d'œuvre miasa ao anaty tanimbary dia ny fikatsana ny vary afaka jinjaina matetika izay ato anatin'izao tanimbary zao nanandramana azy dia ao koa ireo fijerena ny fanoanana ny vary mamanana otrikaina zinc amin'ny alalan'ny zezika izay anisan'ny tezin'ny mpianatra anankiray dia misy koa ireo antsoina hoe fanandramana na fifantenana ireo ligne avy amin'ny fampivadiana vary na antsoindry zareo hoe breeding line zany atao ato ny fampidirana ny nerikata ty moa ny arana ny asa tamindry zareo dia efa misy karazany 3 na 4 eo nerika 3, 4, 9, 11 voafantina aty Madagasikara ary raha tsy laza fotsiny ny nerika 4 vary an-tanety dia efa be dia be ny tantsaha efa mamboly azy. Avy eo koa nisy koa vokatry ny fifantenana vary zany ny arana tamindry zareo tany faritra Menabe tany Bamangoky nahitana ireo fo FIFA 193 194 reny ary mbola misy koa zany voaingana kely misy karazam-bary mena vonavoaka nanaovana atrikasa tany Manakara vao tamin'ny herinandro lasa teo dia tena efa maro zany nefa atao fa mbola maro koa moko ny olana vaovao mitranga ohatrany hoe fiovaovan'ny toetrandro ny tondra-drano ny ady amin'ny Covid fampitomboana fampiakarana ny hery fiarovana amin'ny mpihinana zany amin'ireny amin'ny vehivavy bevoka amin'ny ankizy dia izay zany jerena io fanaovana fifantenana karazam-bary manana otrikaina zinc io. Anisan'ny firenena ahitana haintany sy tondra-drano betsaka i Madagasikara isan'ny olana lehibe izay ny famokarana vary izany indrindra no nahatonga ny Afrika Resy nanao ny andrana sy fikaroana momba an'ireo karazam-bary izay mahazaka ny fiovaovan'ny toetrandro ireo. Iana moa ety ambolohany fa ny ministera dia nitompona andraikitra voalohany anatin'ny fampiroboroponan'ny seapambolena ary ny fiompiana. Misy foana fiarah-miasa amin'ny ministera sy ny fo FIFA ary ny Afrika Resy hatramin'izay. Izay zavatra izay dia ao anatin'ny fanatanterahana hatrany ny stratégie nationale de développement rizicole izay navoazitsika farany teo. Dia marihana manokana ao anatin'izay moa fa isan'ny teboka ngeza be hitantsika ho an'ny androany zany zao ny famokarana sy ny fanatsarana ireo karazam-bary vaovao zany izay inona fa apiakatra kokoa ny tambokatra ary apiakatra kokoa ny vokatra izay hitondra antsika any amin'ny fahavitantena ara-bary moa no eritreretintsika izay isan'ny tanjon'ny fanjakana. Dia mikarakarain'ny Afrika Resy zany zao androany zao ahafahany nampiseho antsika hoe reto avy le voka-pikaroana efa nisy teo ary ministera ao anatin'izay dia manome toky hatrany ihany koa fa anampy foana ny tatsoroka ao anatin'izay ezaka hanatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny tanjona amin'ny fahavitantena ara-bary izay. Nisy araka izany ny fitsidihana ireo tanimbary nanaovana fanandramana ny 7 Jona 2024 tao an-dranovaky Mahitsy izay fiarah-miasa amin'ny fo FIFA sy SOC.
nisy ihany koa ny fitsidiana ireo efitrano fikaroana masom-boly sy trano fitehirizana ary ny faranana tamin'ny dinidinika sy fanomezana mari-pakasitrahana ireo mpiasa mpisotro ronono ny andro